valopolo fitonjato tapitrisa ariary nety manana ity tanàna atao hoe tolotra eto Andralanitra ity. Ny valopolo sivanjato tapitrisa ariary amin'io dia avy amin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita. Ny dimampolo sivanjato tapitrisa ariary kosa avy amin'ny akamasoa ny fidiarana ny tasy nanaovana ny fanajariana izay mba ahafahana manangana ny trano. Ny volana desambra folo sy roa arivo nanomboka ny fanamboarana ary alakamisy teo no niditra tao amin'ny trano nireo fianakaviana enimpolo voafantina hipetraka amin'ny trano, izany hoe valo volana ny nanamboarana azy. Amin'ny vokatry ny fanomezan-tanana teo amin'ny fitondrany tetezamita sy ny akamasoa izay nazahoana ireto trano tsotra nefa manara-penitra ireto dia ny filohan'ny fahefana avo tetezamita mihitsy no nitokana sy nanolotra ireo trano enimpolo ireo ho an'ireo fianakaviana nahazo izany. Nentina nambavaka sy nitodika tamin'Andriamanitra ny fitantanana ireo trano vaovao ireo rehefa izay dia nitsofon-drano avy eo. Ny bentanàna Ambomangakely sy ny Père Petro dia samy nankasitraka ny fihetsiky ny fitondrana tetezamita tamin'ny fanampiana azy ireo tamin'ny nanaovana izao trano izao. Tsotra sady manara-penitra nefa ny trano, misy rihana iray ahitana trano fidiovana sy trano fivoahana. Matsaro ho afa-pahasaranana araka izany fianakaviana ireo, iray amin'ireo Ihonja izay nahazo tombotsoa tamin'ity tanàna atao hoe tolotra ity. Le izy zany misy contrat mandritry ny 5 taona. Mandritry ny 5 taona zay mandoa le fatrany 40 000. Dia ny ankoatr'izay tsy mandoa intsony. Tena faly be zay dia misaotra ny fitondrana tetezamita amin'izao zany manampy amin'ny pera, dia misaotra amin'ny pera koa sy ny mpendraikitra rehetrarehetra tamin'ny akamasoa. Dia irina zany mba hitoy le fanampiana amin'ny akamasoa mba ahafahana manohy an'ilay asa. Misy asa anankiray tokony milina tokantrano, izy tsy maintsy mandray asa amin'ny asa bokon'olona ary mba manao fitondran-tena mendrika anatin'ny tanàna. Ary ny kojakoja raha misy simba amboarina, misy entretien tsy maintsy atao. Fitsipika aloha zany zay teva zatra ny tamin'ny fitsipika adina fifehezana ten'ny akamasoa sarotsarotsa nefa tianay koa zany le fehezana mba tsaratsara ny fiainana sy ny dianay hoavinay. Anjaran'ireo nahazo trano amin'izay manomboka eto ny mikolokolo sy mikarakara ny tranony mba tsy hiova amin'izao endriny mahafinaritra izao ity trano ity ary hijanona amin'ny anarany tolotra hatrany ny tanàna.